hôpitaly Achiera maro lafo ireo olana vonina ioatra izany ny ministera. Fikonan-doham-pirenena rariny raha ny FFKM no hitarika izany hoy Serge Zafy-Mahova. Tolona natao teto amin'ny firenena mivilana any amin'ny tsy izy mila fanapahan-kevitra aingana hoy Fidèle Razafera. Manatitra ny araba tompolasy tombavy tonga soindrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany tsy ho vita ao anatin'ny roa taona hitantana ny mpitondra ankehitriny ny fanovana eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharaham-pirenena androany. Fotoana fametrahana fototra enti miainga izao anisan'ny dingana iray ny fikonan-doham-pirenena andraisan'ny rehetra anjara tokony hijanona ho mpanara-maso ny fampiaran'izany ny filoham-panjakana ankehitriny sy ireo mpanolotsaina avy miaraka amin'ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mateo Brazi. Repoblika no ajoro mitaka fanampigoavana izany. Anisan'ny foto-kevitra narosin'ny fanjakana ao amin'izany ny fananjana, ny firaisan-kinina ary ny fihavanana. Mitarika ny sain'ny mpitondra ny mpanaraka raharaham-pirenena ny nivoahan'izany foto-kevitra izany sy ny amerenana ny fandiniana ny idealy andrafetana ny fanjakana republikanina mba tena neo ny fanirian'ny vahoaka marina ny ainga tamin'ny tolony. Anatin'le hoe refondation moa zany no ataon'zareo mandrindra n'izay roa taona izay fanambingeza be le izy fanontaniana mipetraka fotsiny le hoe raha repoblika no ajoro miampy an'ilay foto-kevitra naroson'zareo mifanajana ny firaisan-kina fihavanana teraka avy aizy zany ampifandraisina amin'le tolom-bahoaka satria zay manahirana antsika rehefa manao an'le fanovana repoblika zany dia samy manaonao eo ny olona fa tsy miincarné tsy mitondra marina n'ilay fanirian'ny vahoaka tery zany lay zavatra indraindray. Tsikaritra ihany koa hoy ity mpanaraka raharaham-pirenena ity fa mbola anatin'ny politika nitrosa foana i Madagasikara hatramin'izao amin'ny fiankinan-doha sy fiandraisana lava ny mpamatsy vola amin'izay asa tanterahiny. Tokony isy firindrana araka izany fampiasana ny politika kaben'ny fanjakana sy ny vola enti manatanteraka izany ampienana io fiankinan-doha io. Marina hoe araka ny tenen'ny Prime Ministre hoe tsy afaka tonga dia manapaka fotsiny izao tsika hoe tsy hiara-miasa tsy manana an'izany tsy hoe tsisy vola fa ny hotantanina zany aloha no mety manahirana ka iveriko hoe ao anatin'ny politika akapobe fanjakana sy ny fametrahana n'ilay budget ny fanjakana amin'ny akapobeany zany tokony isy firindrana mifampienana tsikelikely n'izay fiankinan-doha amin'ny mpamatsy vola izay. Tsy ho vita ao anatin'ny roa taona hitantana ny mpitondra ankehitriny ny fanovana eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharaham-pirenena. Fotoana ametrahana foto-kevitra enti miainga izao anisan'ny dingana iray ny fikonan-doham-pirenena andraisan'ny rehetra anjara. Tokony hijana ho mpanara-maso ny fampiaran'izany avy ny eo ny filoham-panjakana ankehitriny sy ireo mpanolotsaina afo miaraka aminy. Satria ny fanarinana zany lavitrezaka anisany ngeza be nylazay ny filohan'ny filan-kevitra moa zany le hoe mila fanovana toe-tsaina zany fanovana toe-tsaina zany tena kolotsaina zany civilisation fomba fiainana fotom-pisainana samihafa mila rafitra any amin'ireny sehatry ny fanabeazana ny asa-panjakana sy ny sisa dia zany tsy mora dia ataoko hoe tsy ao anatin'le roa taona fa fametrahana fototra hoenty miainga angamba ny roa taona fa ny fanambin'izay dia zao za zany manontany tena ao anatin'izay hoe inona ny rafitra apetraka mba hiarovana an'izay le hoe mitondra antsika makany amin'ny fanarenana sy fanavozan'izay tokoa lay dingana manaraka dia ny ao anatin'le fikonan-doham-pirenena zany tokony hitady an'izay ohatra fijerokazo hoe izy dimy rahalahy zany ohatra hoe apetraka amin'ny toerana anankiray satria araka ny lazainy dia hoe zay ny adiny hiaro an'le etaetam-bahoaka dia apetraka amin'ny toerana anankiray zany tsy tokony latsaka ho filoham-pirenena na fidiana fa manara-maso hoe ny mpitondra ve ny mpanatanteraka ve ny mpanao politika ve izay mitompona andraikitra amin'ny firenena ve manatanteraka n'ilay fehin-kevitra samihafa avoaka n'ilay fikonan-doham-pirenena ary azo antoka fa isy fiovana tokoa eto amin'ny firenena.
manodidina izay vaovao izay mivilana any amin'ny tsy izy ny tolona akamila fanapa-kevitra aingana avy amin'ny mpitondra ny zavamisy tsy teraka olana hafa indray hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera manoloana ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony ny prefet n'Ambatondrazaka sy ny tale général ny APMF ary ihany koa ny olona ny Jirama tsy maintsy hijoroana hatramin'ny faranjany tsy ananatsiny tamin'ireo namony ainy sy ny tondra takaitra ary simba fananana tamin'ny tolona hoy ny faneho-kevitra fanampanazavana. Mbola ny vahiny no tompo-teny farany amin'ny fanapa-kevitra raisiny ao anivon'orinasa Jirama amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera. Manjaka ny tsindry sy ny fanenjana ireo mijoro milaza ny heviny indrindra ny sandika. Anika ny zavatra nataony teo aloha izay hita fa tsy naomby no kisary misy ankehitriny amin'ny filazana fa manohitohina ny fiandrianam-pirenena ireo miteny. Iteraka olana hafa ankoatra ny efa zakany mpanjifa amin'izao ny zavamisy ka ilana fanapa-kevitra ho hiatrany ity filoha lefitra eo anivony antony miera-pirenena ity. Fa inona loatra zany nititsika to vava satria efa piretinao va ny syndicat nefa rano le syndicat tsy mazaka an'izany de azira izy de indray rehefa aveo a lasa micrée problème ndray ny mpanjifa efa victime an'ilay tsy fahampian'ny herinaratra tsy fahampian'ny rano mbola ho ampitsika an'izay koa hoe noho izay anton'izay de lasa hitoy indray zay rehefa aveo lasa hiverina amin'izay ndray ve zany le mpanjifa ho victime an'izay ndray tena aleo tena mba jerena amin'ny tena hoe ny mpitondra am'izao fotoana zao zany mila mijery amin'ny maso tsy miangatra mihitsy hoe problème ty tantara ty a mila fandiniana tsara hoe jiro sy rano ange nampiongana an'le fanjakana teo aloha de le izy tsy hoe sarotra mandravina an'le problème fa azo atao tsara de maninona ny anaraka ny caprice ny vazaha io tsika Mivilana amin'ny tsy izy ilay tolona hoy ity olom-boafidy ity manoloana ny fomba fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Misy amin'ireo votendry no praipetsapetsa tamin'ny fitondrana teo aloha. Anisan'izany ohatra ny prefet ny Miarinarivo nafindra ho prefet n'Ambatondrazaka. Tsy ny tolona ho an'ny antokony fitondrana teo aloha ny vahoaka ka tsy ekena ka tsy maintsy hijoroana ho ny fanamafisana. Mivilana any amin'tsy izy le tolona andra mila fafahana mandray fanapa-kevitra aingany zany mba hiverena an'le tolona amin'ny tena endriky le tolona fa tsisy ny tolona ho an'ny TGV sy ny Rimara kosa eto aloha dia apetraka zay tsy ny tolona ho an'ny taranaka maparitsika ka zareo ny edinedina androany andrivotra milaza fa tena izy ny tompon'ny tanàna ary azony amin'ny fomba tsy fatapototra hoe avyoana ny fanjakana zay ny tolomantsika tsy azo ekena zany ary tena apakapeo manoloana an'izany ny tena koa ary tsy anaiky an'izany mihitsy na inona mety ho sarany tsy mampanina anazy aleoko misafidy an'izay nefa malalaka ny conscience mandry ny saiko sy ny feo fieritreretako hoe laviko to zay anaiky anefa ny feo fieritreretako tsy mandry manoloana ny olona namony ainy manoloana ny olona simba fananana manoloana ny olona mitondra takaitra ty zakino mikoka amin'ny maminy aty arina tsy azo kekena zany ny préfet any Miarinarivo no lasa ho préfet ary amin'ny région loatra mangoro ary amin'ny district n'Ambatondrazaka tsy azo ekena zany na de tsoroko fa tsy anaiky nizay manaiky afaka manaiky fa za aloha tomboko eo amiko hoe za tsy anaiky na inona sarany na inona sarany. Ankoatra ny fanendrena ny prefet n'Ambatondrazaka dia mananirana ihany koa ny fanendrena ny tale général ny APMF ka nampantantena ity solombavam-bahoaka ity ny amin'ny tsy fisiana fanadihadiana na enquête de moralité mialoha ny fanendrena tompony andraikitra ambony. Mampatsiahy hatrany ny tenany ho an'ny rehetra mba namarina ny momba fametrahana ireo tompony andraikitra vaovao hitantana departemanta asa eo amin'ny sihatra asa maro eto amintsika. Mitaky andraikitra goavana avy amin'ny mpitondra fanjakana mijoro ihany koa izany amin'ny fandraisana fanapa-kevitra aingana. Toy ny raha Mamy Ravatomanga averina hodinina 17 novambra ho avy izao ny fitsarana momba ny famitsorana vonjimaika ny Mamy Ravatomanga raha tokony nandeha androany tao Port Louis ny fitsarana momba izany tsy tomba niatrika ny hevitra makasika izany ity mpandra raha ity no ny toe-pahasalamany raha ny vaovao nanao fangatana ny anitsina ny fanagiazana ny fananany Mamy Ravatomanga ahafahany manefa ny fandaniana amin'ny fitsaboana taony sy ny filany manokana ny mpisolo vavazy averina hodiniana ny 3 desambra ho avy izao ihany koa ny fitsarana momba io fangatahany mpisolo vava ny Mamy Ravatomanga io fanadihadiana.
nandrasana ho tonga teo alohan'ny fitsarana tao Paul Louis Mamra Vatomanga Androany ariva hiatrika ny ady hevitra momba ny fangatany famotorana vonjimaika saingy tsy tonga nory toe-pahasalamany ny tenan'irany vaovao neke ny fitsarana tao antoerana ny fangatany mpisolo vavasy isina fitsarana mandritra ny roa herinandro mba hiantona ny fahasalamany ity pandra ity anykaraha hemitra ny 7 novambra ho avy izao indray ny makasika izany ny fantoka betsaka tamin'ny fiainona ny mpitsabo fo any Mamra Vatomanga sy ny mpitsabo tao amin'ny hôpitaly Victoria nisy azy ny fitsarana androany nanamafy ny mpisolo vava ny Mamra Vatomanga fa mampanay ny fahasalaman'ny olona rovany ka mila fanaraha-maso manokana tsara ho an'ny fahasalamany araka izany fanohizana sy fitohizany fitsaboana azy raha ny fandrazavany Ratsaiviny niatrika fandidina angioplastie tao amin'ny hôpitaly Victoria i Mamra Vatomanga ny 10 novambra lasa teo rehefa nahitana fatapana ny lalandrato amin'ny taova-pisefony nanao fangatahana maître Joy Berry mpisolo vavasy sy Archa Gobin solitena ny Mamra Vatomanga ny anitsiana ny fanagiazana ny fananana ity pandrara ity afany manefa ny fandaniana amin'ny fitsabony tena ataony sy ny filany manokana omaly 7 novambra 2022 no nentina teo anivony fitsarana tapony tao Maurice io fangatahana io saingy averina hodiniana indray amin'ny 7 desambra 2022 ho avy izao afahan'ny Financial Crimes Commission manambara ny heviny makasika izany vesatra romono iampangalana ny Mamra Vatomanga dia ny fampitsimbola sy ny fanaovana fifanarana antsokosoko na ny entente délictueuse ankoatra izay fantatra ihany koa ankehitriny fa manana olana ny mpanamory mpanampy an'ilay jet privé nitondra ity pandrara sy ny pré-ministre teo aloha ity dia zany tompona andraikitra Mauriciana ny passeport ndra ny vaovao ny tenana nefa nanome ny vaovao rehetra ilain'ny mpanao famitorana araka izany dia tsy afa-metsika ho Maurice ihany koa ity malagasy mpanamory mpanampy kanefa tsy misy vesatra anediana azy hatreto lafa mavao afaka kosa indray raha olona mijery sy miandrandra fanavozana sy fanarenana dia miaraka miroso amin'izany apetarika ny fitoanandony FFKM fa ny malagasy Iray-Manontolo no tompon-drarao Isary Zafy Mahova tsy ny rafitra ihany no olana eto afa ilaina ny fanarenana sy fanavozana ara-toetsaina ho an'ny malagasy raha ny fanazavana tato avaony Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny artanjony tsy misy vondrona na rafitra na ray aman-dreny eto amin'ny firenena ka manana fototra hatrany amin'ny fokotany ratsy ny FFKM tsy mahagaga raha ny safidy azy ireo ny fanjakana hitantana ny fokonan-doha ho ny mpandinika raharam-pirenena Serge Zafy Mahova mila fanovana ny toe-tsaina sy ny fomba fijery mametraka olana foana izany indrindra koa no isafidianana ny olona hitarika ny fokonan-doha satria ain-dehibe ny firenena sy hiantoka ny tondrozotra hitondrana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena atsoatsy ampy izay ny kajikajin'ireo miseho ho manam-pahaizana sy fetsifetsy ara-politika fa velao ny ray aman-dreny ampanahy anao ny asany hoy Zafy Mahova Serge ny mpiasa tany any no maloto tanana zay rehefa zay mamadika amin'ny bainga no maloto tanana mpiasa tany any zany no maloto tanana nakabeazan'le izy groupuscule kely rehetrarehetra ety seroreo mahita resaka be eo nefa io ny FFKM rery manana rantsana tonga hatrany amin'ny fokotany ka normal zany raha ny FFKM mandray azy satria miainga avy any amin'ny fokotany amin'izay izy ty mifahafantarako azy fa tapitra amin'izay zany le manipulation ataony manapaizatsika zany hatramin'izay teto ka mety zay mampararendooany zareo fa io zany aleo azavy 17 000 nisan'ny fokotany eto Madagasikara ka izy manana rantsana tonga hatrany amin'ny fokotany zay FFKM ihany mazava ny fanazavany ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika amin'ny tetiandro hitondrana ny firenena mandritra ny rotoana ny asa vita araka io tetiandro napetraka io no hitsarana azy ireo ho hiatrany ny fanamafisana fahafantarako azy aloha calendrier nisy ny resaky ny filoham-pirenena ny filoham-panjakana moa zany zay mazava tsara dia nanao miteniny koa ny prime ministre fa mino fa tsy ny calendrier mihitsy no arahan'ny FFKM fa izy anana ny calendrier fa ny calendrier ny 420 volana ihany ny 420 volana miazakazaka ny toedra raha-pirenena ho ihany ny Serge Zafy Mahova raha olona mifototra amin'ny toe-tsaina tia tanindrazana dia anampy ny FFKM fa tsy anakina sy itsikera lava fotsiny ny amin'ny firosona amin'ny fanavozana sy ny fanarenana toe-tsaina mbola tsy miova fa mijanona tamin'ny teo aloha izany raha ny faneho-kevitra
Vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray sy miato ny fampianarana no ny tranga fietsena voalaza fa mbala velona tamin'ny mpianatra atao amin'ny CEG talata maty. Misy ny fanadiovana izay atao ka orin'izay no miverina ny fampianarana hoy ny lehibe ny Sisiko Ambohidratrimo androany mpianatra hatrany amin'ny 10 isa no nietsika sy tsy nahatsiaro toerana vokatra izany teny an-toerana omaly. Fanampanazavana amin'ny sary ny Taiziny aina. Ny kikika, ny tsipatsipaka, ny tabataba ary toa tsy tompon'ny tena nintsony ankizy iray tao amin'ny CEG talata maty omaly. Vetivety dia niparitaka izany ka nifindra tamin'ireo mpianatra 520 hafa. Ny antso-pitsabo avy hatrany ny sekoly, ny zasy nanamarina ny zava-misy saingy tsy natapa-kevitra izy ireo raha ny fanazavana nataon'ny lehibe ny Sisiko Ambohidratrimo. Nandray fanapa-kevitra araka izany ny sekoly, naka-mpiandry ny asa atao an-toerana ka nanomboka ny alefa izany. Ny hoe nisy ankizy nietsika mbala velona moa izany no filazantsika anazy. Izay moa dia nananamarina tsany ny antson'ny médecin inspecteur, ny antson'ny médecin chef nanamarina nanao constat hoe inona marina ilay aretina. Rehefa tonga ny rehetrarehetra dia tsy nanam-pahefana ny avao amin'ny fahasalamana dia ny antsom-piandry zahay. Ray aloha ny voalohany nietsika dia rehefa nitatra ilay izy dia nitatra hatramin'ny ankizy 520 izany hoe eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 eo zany ny ankizy nietsika tao anatin'izay. Fotoana vitsomonja moa ilay izy dia voafeha izany hoe niasana tao amin'ny toerana. Rehefa niasana tao amin'ny toerana dia nianalefaka ireo ankizy ireo ary tonga ny ray aman-dreny nakan'izy ireo tamin'ny rehefa tonga ny tolakandro dia naka ny ray aman-dreny ireo ankizy ireo dia efa nilamina soma tsara. Miato ny fampianarana no ny tranga fietsena voalaza fa mbala velona tamin'ny mpianatra atao amin'ity sekolim-panjakana ity. Misy ny fanadiovana tsy maintsy atao ka orin'izay vao hiverina ny fampianarana ho ihany lehibe ny Sisiko Ambohidratrimo. Ny alatsinainy izao araka izany vao hiverina hianatra ny mpianatra. Mba tsy isian'ny zavatra miparitaka be dia nandray fanapa-kevitra izahay aty amin'ny faribiden'ny fampianarana mba hijanona aloha ny fampianarana ao amin'ny CEG talata maty mandritra ny androany sy ny zoma fahiasana sy diovina aloha ny manodidina rehetrarehetra. Dia rehefa tonga ny amin'ny latsinaina miverina somatsara ihany ny fampianarana ao amin'ny CEG talata maty ary mino izahay fa rehefa tonga izay fotoana hiverenan'ny fampianarana izay dia efa milamina fotoana rehetrarehetra. Tsy voafaritra mazava ny tena antony ity tranga ity. Tsy vao izao ary tsy ny CEG talata maty ihany fa efa maro ireo sekoly niaran'ny tranga hafahafa io teto Andrenivohitra tamin'ny taondasa. Anisan'ny nahitany izany teny amin'ny sekoly iray teny Itosy izay voalaza fa Spasmos-Fili. Efa nahitany izany ihany koa ny teny amin'ny toeram-pianarana iray teny Isoavana. Fanandoro kodiarana vao maraina ny mponina teny Antehiroka tsy manaiky ny fanamboarana ny lycée ao amin'ny EPP izy ireo raha ny fitakiany ireo ray aman-dreny. Manay ireo ray aman-dreny fa mpianatra tsy mitovy ireo ary izy ireo ihany koa nangalana vola tamin'ny fanatsarana natao. Antehiroka irery no tsy manana lycée hoy kosa ny avy amin'ny commune ka Anthony Rousseau amin'ny fananganana izany. Io maraina io no nanaovana ny lanonana fametrahana vato fototra amin'ny fananganana ny lycée eny an-toerana nateo azany fihetsiketsehana fanoherana nataon'ireo mponina. Nanangona ny vaovao teny an-toerana Taiziny aina. Ny roso tamin'ny fitokonan'ireo ray aman-dreny mpianatra teto amin'ny EPP Ambohibao Antehiroka. Nanao sakan-dalana sy nandoro kodiarana tsy manaiky ny ananganana lycée ao amin'ny faritra misy ny EPP ety an-toerana. Niditra antsehatra nandamina ny rara ny mpitandro ny filaminana sy ny polisy munisipaly. Manay ireo ray aman-dreny fa mpianatra tsy mitovy ireo iray tokotany ary izy ireo ihany koa nakana vola tamin'ny fanatsarana natao ka tsy eken'izy ireo ny fandravana. Antehiroka irery no tsy manana lycée hoy kosa ny avy amin'ny commune. Lasa mialan-darana amin'ny fianarana na mandeha lavitra amin'ireo faritra manodidina toana Ambohimanarina, Ivato sy talata maty ireo zanak'Antehiroka navita ny kilasy fahatelo ka antony ananganana ity lycée ity raha ny fanazavana. Malalaka ny toerana misy ny EPP, tsy manana tany hafa azo anorenana fotodrafitra sagoavana tahaka izao ny commune ka ny fanapa-kevitra noraisiny nandritra ny fivorian'ny mponina izao ka nekena tamin'ny alalan'ny tsangatanana noho ny fanazavana. Tsy misy volan'ny commune miasa ao anatin'ny
nitetika asa fa mpiara-mombona antoka no anao izany. Nanamafy ny ben'ny tanàna an-toerana fa tsy isy ifandraisany ny EPP sy ny lycée fa misaraka tanteraka. Mbola izy kosa ny fanarenana sy ny fanatsarana ny EPP. Fotodrafitrasa izao mety nisy tsy nazava tamin'izy ireo ny hoe matahotra izy ireo sao dia hoarodana ny EPP izay naranjanany. Fa izao ny EPP mijanona eo fa tsy mirodana. Fa ho hatsaraina ary ny fotodrafitrasa fa raha arak'izao hitanareo izao dia tena ngeza be ity toerana ity. Dia anteroko koa tena tsy manana toerana intsony. Dia ity rehefa mifandiha ity toerana ity no anisan'ny toerana hoe ahafahana manao ny fotodrafitrasa. Ary efa nampifantarina ny fokon'olona izany hoe manaiky ve ianareo raha atao eo amin'ny EPP any lycée dia nanao tsangatanana mandritra fivoriam-pokon'olona. Dia izay no mahatonga ilay izy hoe ho atao eto amin'ny commune ary misaraka tsara ny lycée tsy misy ifandraisany mihitsy na ny fidirana ary hafa ny fidiran'ny ankizy kely dia hafa ny fidiran'ireo tanora. Isy efitra 80 ity lycée ho atsangana itirany fanazavana izay mety hazaka mpianatra manodidina ny arivo any hoany. Vinavina ny ampiasaina anomboka amin'ny taom-pianarana manaraka izany. Totosandroany moa ny fametrahana ny vady fototry ny lycée Anteroko ao amin'ny faritry ny EPP nateo aza ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina. Izy ireo izany nanamafy fa tsy naika hatramin'ny farany izany. Andrasana ny fivoaram-baovao. Mifandraiky amin'izay vaovao izay zo fototra ny fahafahana maneho hevitra na aiza na aiza toy ny eny an-dalambe. Tokony ho lanjalanjaina kosa nefa izay fahalalana sy fahafahana maneho hevitra izay mba tsy ronany amin'ny fanimbana fananana iombonana na fanohitohinana ny andavanandro ny fahalalany hafa. Ho ny faneho-kevitra ireo sendra ny mpanao gazety Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara androany. Saika isan'andro dia andrenesana sy ahitana hetsika faneho-kevitra etsy sy aroa tsy mijanona ho faneho-kevitra fe faneho-kevitra nefa izany fa nisy ireo nivadika ho herisetra sy fanimbana fananana iombonana na fananan'olona. Mafy loatra ny ainan'ny malagasy ny tsy fahafahana maneho hevitra nandritra ny taona maro any ka izao vao manam-pahasahiana manao fitakiana amoahany marary azy. Napetraka fahironany amin'ny fanavaozana i Madagasikara ka ilaina ny fanatanterahana ny fitakiana anaty fahendrena sy fitoniana. Mankasitraka amin'ny fanontaniana aloha misy kely an'izay hoe kabrarak'izay ilay izy amin'izao fotoana izao satria antony lehibe anankiray aloha ela be tsika tsy afaka naneho hevitra, ela be tsika miterena anidy vava. Dia tonga izao ilay fotoana misy fahalalana amin'izay dia mitroatra ny rehetrarehetra dia maneho hevitra daholo. Zavatra anidy ela be izany raha ny tokony ho izy angamba ny logika ihany ilay izy hoe lasa misy an'ilay faneho-kevitra somary mahery vaika. Fa kanefany tsika amin'izao fotoana izao zany hitodika ary irina mba handroso tokoa any amin'ny fanavaozana fotony sy fampandrosoana maritra any Madagasikara. Tokony mametraka foana tsika an'ilay fahendrena miresaka faneho-kevitra zany fa tsy tonga dia manao kabraraka be hoe tsy mety n'izao dia izay tianay no atao manana ny rariny daholo ny rehetrarehetra. Manana rariny daholo rehetrarehetra fa ny zavatra tena ary tokony ataontsika manoloana izany rehetrarehetra zany maneho hevitra ampahalalahitsika aloha voalohany efa nanantsika zavatra izay noho izany maneho hevitra ampahendrena ihany koa. Ilaina ny fanehoana ny marary sy ny fidinana an-dalambe kanefa tokony irona bebe kokoa any amin'ny fifampiresahana isika amin'izao fotoan'izao raha ny fanamafisana. Tsy afaka miroso amin'ny fanavaozana isika raha tsy misy ny fifampiainona eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Afaka migrefy isika ary ny constitution milaza izany mihitsy afaka maneho hevitra ny vahoaka rehetrarehetra fa ny fahendrena sy ny izay fahatongavan-tsaina izay mila mipetraka foana fa tsy hoe hanimba zavatra isika avy eo na tonga amina zavatra miopampana mipakany amin'ny be sy ny maro izy nefa ny sohiombona sy ny tombotsohiombonany ka tsatsika. Mahatonga an'ireo mahatonga an'ilay izy ohatran'izao hoe somary miopampana ilay izy tsy misy ilay lalana izolana afaka hoe isin'ny izay fampiresahana maharitra izay zany ary madio teo aloha. Dia amin'izao fotoana izao mila mametraka an'izay ny mpitondra sy ireo entina satria na ny endrika isehoan'ilay izy amin'izao fotoana izao rehefa tsy ilay hoe miteny mpitondra dia manaraka ny entina fa fampiresahana ny itondrana anazy ary izay no ahafahantsika mandroso araka ny tokony ho izy. Malalaka kokoa ny fahafahana maneho hevitra ao anatin'izao fanavaozana ny Repoblika izao oharina tamin'ny fitondrana teo aloha mila tao am-pilaminana kosa nefa izany ho kosa ny faneho-kevitry ny olom-pirenena. Izy zany arakarak'ilay zava-misy no hidinana an-dalambe. Ohatra ve moa zavatra efa tsy zaka ve moa tsy hidina an-dalambe rehefa tsy zaka n'ilay vahoaka ilay dia tsy maintsy midina an-dalambe ny vahoaka. Izy zany ilay tompon'andraikitra aloha zany no mahatonga ny olona hidina an-dalambe misy zavatra tsy zakany
eo amin'ny ohatra hoe jiro tapaka ohatra zay moa tonga le olona bidin'andalambe zao ohatra efa fampiresahana moa ilainy fa rehefa manantany tokony andraikitra moa rehefa tsy mety le izy tsy maintsy mitroatra ihany ny vahoaka vao azy aloha le izy amin'izao tsy ohatra le tamin'le taloha ataoko ohatra fotsiny zao le tery akasina ohatra zay tsy tena ohatra le taloha le tonga de anina be. Nanao sesilany ny fidinana an-dalambe nanomboka tamin'ny hetsika tsy manaiky lembehina nanonakaty nanamafy moa ny filoam-panjakana nandritra ny fandarana nataony ny alady lasa teo fa mila avela maneho hevitra ny olom-pirenena hitantaratra izany amin'ireo olona sy andian'olona maro samihafa manao fitakiana. Mila jerena kosa nefa ny fetra ny fahafahana maneho hevitra isorohana ny fioaram-pefy toy ny herisetra sy ny fanimbana fananana iombonana na fananan'olona manokana any ka manohy tohina ny fahalalahana sy ny fahafahan'ny hafa ho hiatra ny fanehoan-kevitra. Iverenantsika ny vaovao ny politika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tsy fahotana ho an'ny antoko-tiky Madagasikara ny matanjaka eto amin'ny firenena fameloma maso no atao fa tsy fampelezan-kevitra mialo ny fotoana araka nambaran'ny sasany ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera mbola tsy misy resaka kandida ambaran'ity amin'ny fitetezam-paritra izay ataony izay fepetra apetraka amin'ny lalàna mifeny fampelezan-kevitra mialo ny fotoana ho ny fanazavana eto amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Omenjanahary sary ny Niary-Tanjona. Misy tsy malala ny lalàna mifeny antoko politika kanefa miseho azy ho mpanao politika ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera manoloana ny filazana fa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny antoko-tiky Madagasikara. Samy hafa ny atao hoe redynamisation na ny fameloma maso sy ny pré-campagne na ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Atramina solombavam-bahoaka sahy milaza sy miteny fa manao propagande sady ny antoko-timo ho ity olom-bofidy. Ny antoko-tiky Madagasikara aloha raha matanjaka tsy fahotana aloha zava ny resaka. Ary ny antoko-tiky Madagasikara nanohitra nandritra ny 9 taona. Matoa izy tsy rava ao antony. Dia dikan'izay manana base ny tia maritsiaro banga ny tia matato anaty teny miram-pirenena nanana solombavam-bahoaka fa. Dikany misy base izy zany. Ny atao hoe redynamisation zany ao anatin'izay dia hoe io base efa nisy hatramin'izay io no velomina maso. Mamelo maso an'le base zany tsika satria hitanareo moa ny olona rehefa ho avy fifidianana dia mahita base be be ianao. Tonga daholo misy team any Ambatoboeny, misy team Maria izy ty misy team any Ambanja, misy team any Andapa, misy team any Androy, misy team rehefa fifidianana ihany ianao mahita an'izay. Satria maninona mieritreritra aloha zany misy toerana ho avy rehefa avy eo dia iny mampiazakazaka anazy. Fa rehefa vita ilay fifidianana dia tsisy team mandray ilay toerana reo. Dia zay mahatonga antsika metraka zany hoe na misy na tsisy fifidianana dia tokony misy team foana reo zay toerana sy district efa nisy team hatramin'izay. Dia zay zany le mahatonga le hoe redynamisation le mamelo maso an'le toerana zay efa nisy team na mbola tsy nisy aza fa asina. Satria na tiantsika na tsy tiantsika teteza mity any antsika zao miafara fifidianana ny teteza mity. Dia rehefa tonga fifidianana dia miandry fifidianana zany zay vao hanangana basenay ohatra hoe any Amboasary na miandry fifidianana zay vao hanangana basenay any Tsiombe. Zay zany ny tian'ny olona. Tsy anakin'izany eto. Antoko politika velona ny timo ary manana rafitra mazava hoy ny fanehoan-kevitra. Tsy natao hiatrika fifidianana fotsiny fa mitaiza sy manabe ny olom-pirenena. Mazava ny asa ataony antoko rehefa fotoanany pré-campagne. Atreto anefa mbola tsy miresaka kandida amin'ny fitetezam-paritra ataony ny antoko-timo. Fa ny fantatra dia zao afaka roa taona misy fifidianana zao zay dia miprépare an'ilay 2 ans. Raha matanjaka koa nareo matanjaka nozam-pianareo dia préparé koa ny 2 ans nareo. Fa tsy 2 ans ny préparé nay problème mareo. Marary fo amin'izany nareo fa zay tsy maintsy manao an'izany. Na iza faly na iza tsy faly. Zay le izy hoe le resaka base no préparé amin'ny redynamisation. Ny pré-campagne zany efa anatina élection tsika vao misy pré-campagne hoe afaka ray volana na 2 volana élection dia manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana zay ny atao pré-campagne. Zany hoe manasady zany fa hoe candidat tsika ariran-koa to le candidat. Androany zay mbola tsy miteny anarany. Akoatrany hoe ny anaran'ny filohan'ny antoko zay maneno amin'izao fotoana zao. Normal anke zany zay manana antoko manana président. Fa zay mbola tsy metraka anarany hoe tiany tsy maintsy ho eo. Fa manana filohany antoko, manana chance ny filohan'ny antoko satria candidat izy teo ny faninana foana izy hatramin'izay ina moa manaka anazy tsy faninana koa manaraka eo. Dia ny olona manelany eo ny olona tsy ampoizape matahotra kerisay dia atsanganiny antokona dia atao avy matanjaka dia tsy menomenona aminay ianao. Zay fotsiny. Taorian'ny fionan'ny antoko-timo atao Ambatondrazaka ny farany herinandro teo moa
da isy ihany koa ny fionana eo amin'ny ripokatroka any amin'ny faritra hafa bongolava no manaraka raha ny vaovao azo fameloma maso izay nosakana mpitondra teo aloha foana hatramin'izay fa tsy fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana araka ny tsy fahalalan'ny sasany ho iatrany ny fanamafisana. pejiny sosialy amafisina ny fepetra tsy fafana mivoaka amin'ny alina amin'ny fokotany Andohalafi amin'izao fotoana izao manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vana amin'ireo tantsapa-mokatra ankehitriny. Ny sedra olana momba izany ny mponina atao an-toerana atao anatin'ny fotoana maromaro izao saingy androany voatratra ireo tena mpanao ratsy roalahy izy ireo ny voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fangalarana ny vokatra ireo tantsa ka voasambotra ny mpitandro ny filaminana fanampanazavana. Efa ela no nijaly ireo tantsapa-mokatra ao amin'ny fokotany Andohalafi noho ny afitsiko ny ireo totakely mpangalatra vokatra ny antsaha. Roalahy tratra nanatanteraka ity asa ratsy ity ny marana teo mbola niaraka tamin'ny voatavo 7 tamin'ny alalan'ny andromasina ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny alina no nahazona ny vokatra ho ny lehibe bokotany ao an-toerana. Naharitra izy ireo no efa nanao ity asa ratsy ity raha ny fanazavana saingy izao voatratra. Tamin'indray sasany maraina teo zany izy no niantso hoe misy voatavo giazany zareo dia avy ety amin'ny fokotany Andohalafi ny varotra an'ireo voatavo ireo dia natsona moa zany ireo varotra hoe voatonontononareo dia nesana teny amin'ny zareo dia hita hoe tena varotra tokoa le olona nentina avy ety Andohalafi. Tao anatin'izay nefa dia efa nisy tanora roalahy avy eto amin'ny fokotany Andohalafi efa voasambotra zareo zany satria nandeha alina tsisy pirofo dia samborony zareo dia avy eo anentiny tany amin'ny borao dia natao ankety tany ary dia netsy zany izy roalahy reo fa tena reo ny tena mpangalatra teto amin'ity fokotany ity dia niaitsy teo izy fa rehefa nysavaina ny tranony dia natatrarana voatavo 7 no nangalariny izy ndrahalahy reo. Izay tokoa ny vaovao teto amin'ny fokotany Andohalafi. Manamafy ny fepetra tsy fafana mivoaka amin'ny alina ao an-toerana ny fokotany. Efa nisy zany teo aloha saingy goragora ny fampiarana azy hoy ny fanazavana. Tsy mbola nisy kosa ny andro masom-pokon'olona fa samy manamafy ny fiambenana sy ny fiarovana ny tanàna sy ny sahany avokoa ny fianakaviana tsirairay. Tsy misy mahazo mandeha mivoaboaka ny trano manomboka amin'ny 7 eo zany. Kanjo moa tsy dia voaraka ny fepetra dia androany ndray zany dia manamafy izay hitanareo hoe vory zao ny amin'ny tokony atao sy ny amin'ny fepetra ho raisina amin'ny fandriam-pahalemana indrindrandrindra amin'ilay mandeha alina zany satria noho ny fandehanana alina zany no nahatatrarana an'ireo mpangalatra ireo. Ny andro masom-pokon'olona aloha tsy dia tena ofisialy fa ny fianakaviana tsirairay zany efa miambina rehefa nanan'ireo any an-tsahany satria natao ihany ny andro masom-pokon'olona fa misy ihany tsy dia mazoto dia efa hoe niraisina hoe samy miambina ny fananantsika tsirairay avy. Ankoatra ny voatavo efa maro ihany koa ireo vokatra misy maky ny antsaha tao amin'ity fokotany ity toy ny ovy sy ny sisa. Miara-miasa amin'ny fokotany anamafisana ny fandriam-pahalemana ao an-toerana ny mpitandro ny filaminana ka efa misy ny fanentanana ataon'ny fokotany ho an'ireo mponina ny amin'izany raha tsy teny efa tsy ny fiatsoana ny laharana maitso rehefa sendra misy tranga. Fa miatrika ny asa hiatrena ny fahavaratra ny komina Lakamisy Fontovorona amin'izao fotoana izao tsy misy ahina ny mety sy ny tondra-drano ao an-toerana amin'ny ity vokatry ny asa efa natomboky ny fiadidina ny tanàna ny arahana ny salata amin'ireo mponina tamin'ny alalan'ny asa misy tambiny. Ankoatra io amafisina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fiakaram-bokatra sy ny fitazonana ny fahadiovan'ny tanàna fanadihadiana nataon'ny Taiziniana. Tsy ho isan'ireo faritra mety olona sibatry ny tondra-drano ny komina Lakamisy Fontovorona amin'ity fotoam-pahavaratra ity raha ny vina ny komina vokatry ny asa efa natomboka atao an-toerana enti miatrika izany. Niara-nisa lahy ny mponina tamin'ny fanadiovana sy ny fitsokiran'ireo lakan-drano tamin'ny alalan'ny asa misy tambiny. Dia anisan'ny asa izay efa natomboka ny fanaovana curage ny lakan-drano rehetra eto anivon'ny tanàna na Lakamisy na Fontovorona zany. Dia efa tsy dia atahorana loatra ny sin'izay ataontsika hoe tondra-drano eto anivon'ny faritra misy anay izay noho izay antony asa efa nataona izay nanentananay ny fiarahamonina ray manontolo
nanaovanay hetsika imo izay ny hoe mba sitraka an'izay ataontsika hoe asa misy tambiny zay ny vahoaka zay ataontsika hoe tsy anasa tao anivon'izay fandaminana ny curage na canal zay. Vosikajy ho isan'ireo komina mamokatra alakamisy manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fotoana miakabokatra tahaka izao. Tsy maintsy amafisina araka izany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny fitandrona ny fahadiovan'ny tanàna indrindra ny tsena izay isan'ny tena mampiavaka azy ireo. Dia efa manomboka manao sesilany ireo fanafian-jiolahy sy ny alabotry isan-karazany satria tsy fantatro hoe efa manakaiky ve ny fety dia tsy manana mahantra ny mponina dia manatanteraka an'izay ataontsika hoe alatra majinjika sy ny alabotry zay. Ankehitriny ko ihany koa mantsy efa ny voankazo efa mety betsaka ny akatra satria fotoana ny voankazo zao dia be dia be ihany koa ny ataontsika hoe loto isan-karazany, ny fako isan-karazany zay mitoby eto sy eroa dia miezaka mandamina an'izay ihany koa ny commune mba ho fahadiovan'ny tanàna ray manontolo. Raha ny fampitam-baovao ny meteo azo vana amin'ny ankabeny ny volinandro fahavaratra amin'ity herinandro ity izany ohatra amin'ny 13 novambra ho avy izao. Mbola hita taratra hatrany ny orana anaty rivo-drahona mety araha ikotrika ho an'ny afoatany faritra avaratra andrefana ary ny morontsiraka voana atsinana ny Madagasikara. Mifanaraka tanteraka amin'ny fanambin'ny firenena ny fanamafisana ny indostria sy ny fampiroboroboana misy hatra tsy miankina indrindra eo amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia notokana androany fitoerana katy ho fanampiana ireo orinasa madinika sy tsalasalany nandray anjara tamin'ny famolavolana ny tetikasa ao mampisy ireo tanora GNZ izay manam-pirofo ny fandraisana anjara lehibe amin'ny fanavaozana tiana entina eto amin'ny firenena. Narsisy Karazafy mbola avatsara. Tsy ampy ny tory lalana afahan'ireo tompona orinasa mamokatra vokatra iray mifanaraka amin'ny kalitao iray sampirenena eto amintsika maro anefa ireo malagasy mahavita manangana orinasa madinika sy salatsalany ary io kalitao io matetika no sakana tsy afahana mivoatra natsangana araka izany ivitoerana centre d'appui à la technologie et à l'innovation ho sehatra hitadiavana vahaolana anatsara ny kalitaony asa sy ampitomboana ny fahaiza mifaninana eo amin'ireo orinasa karazana tranomboky numerika ahitana totakevitra ara-teknika sy loharan'ny-baovao nasionaly momba ny industria ahafahan'ny mpandrara sy ny mpamorona misitraka fanampiana feno sy moderna. Marihana fa mbola averika ihany fa maimaimpoana ny fikirakirana ireo ny katy zany ray voalohany. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia misy solotena ny mpiasan'ny ministera afaka tantana sy ny manampy an'ireo olona izay hitsidika ny katy mba ahafaha manao les recherches. Ary ny farany dia ny zavatra tsy kely fa ny lehibe dia hoe fanombohana ihany ity fanokafana ny katy eto amin'ny niveau ministera ity fa mikasa ihany koa zany ny ministera ny anokatra katy eo anivon'ny faritra 13 izay iaraha-miasa miaraka amin'ny secteur privé amin'izay fotoan'izay zany hoe ny CCI zany ezahana iarahana miasa. Manodidina ny 10 amin'izay tapitrisa ny brevet na ireo torohevitra omen'ireo orinasa lehibe maneran-tany ao anatin'ny katy ary misy ho an'ny sehatra rehetra. Dia nisy ny katy ny sehatra olana izay tao anatin'le zay recherche et développement zay ny vokatra azo zany misy fotoana somary tsy natsiro nefa ny bouillon cube izay tsirony izay mihitsy ny tena tadiavin'ny olona aminy dia tsy natsiro le izy satria izay efa nanao fanandramana dia ihany koa mora potika le izy dia noho ny katy ao anatin'ny katy misy brevet PDP ny orinasa lehibe mpamokatra bouillon mametraka brevet ao misy ny resaka hoe procédé de fabrication an'le izy inona daholo ny akora ampiasainy amin'le izy izay tsy afaka tsy manana lalana zareo hoe andeha any amin'ny usine dia antany anazy hoe inona daholo ny ampiasainareo inona ny fomba ataonareo azahoanareo an'le bouillon tsara tarehy iny dia noho n'le brevet hita tao amin'ny katy zany dia iny ny ahafahanay tonga dia nanatsara an'le vokatray. Nampafatana tamin'ny fomba ofisialy androany katy rafitra vaovao natokana anoanana ny orinasa madinika sy salatsalany amin'ny sehatra ny fikarohana ny fanavaozana ary ny famoronana vahaolana tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny journée de l'industrialisation en Afrique ny fanolorana ity ivitoerana ity.
maresaka avy any ivelany taoriny Republika Demokratika ny Congo sy Rwanda ary Gaza amolavola rafitra amaranana ny krizy Soudan. Nanambara ny filoha Amerikana Donald Trump nandritra ny fiaonany tamin'ny Mohamed Ben Salman fa nahoezaka metrana fandriampahalemana ao Soudan. Fanampanazavana. Trany fivoriana arabola teo amin'ny Amerikanina Saoudiana dia nanambara ny filohan'ny États-Unis Donald Trump fa hanomboka hiasa amin'ny fametrahana fandriampahalemana ao Soudan tenany. Naneo Donald Trump fa efa nahavita ezaka lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy toy ny nanaovana soni ny ametrahana fandriampahalemana ao amin'ny Republika Demokratika ny Congo, tao Rwanda ary ny famolavolana drafitra ametrahana ny filaminana ao Gaza. Nanambara ny tena fa mety Soudan no firenena manaraka anohizana ny ezaka amin'ny fametrahana fandriampahalemana. Nandritra ny fitsidihan'ny Mohamed Ben Salman ny États-Unis no nanaovan'i Trump ity fanambarana ity. Tamin'ny taona 2014 tany no nitsidika farany États-Unis ity mpitondra fanjakana Saoudiana ity izay nampiatra nohon'ny Donald Trump tamin'ny pahendrena ka nanehoany fifandraisana ara-politika vaovao. Araka izany, nanokatra fanantenana amin'ny fametrahana fandriampahalemana ao Soudan ny fanambarana nataon'i Donald Trump. Raha tanteraka izao ezaka izao dia mety ho dingana manatantara eo amin'ny Soudan izay firenena miatrika krizy sy fifandirana. Nampafantatra ny gouvernement lituaniana fa averina hosokafana ny sistany amin'ny Belarusia izay nakatona noho ny fisian'ny balona lehibe nanidina nitondra sigara antsokosoko. Ankoatra ny fanakatonana sistany dia ny katona vonjomaika ihany koa ny seranam-piaramanidiny Vilnius renivohitra Lituania sy ny ao Kona. Fanampanazavana. Fanahin'ny Belarus ny napiditra ireo sigara tsokosoko tany Lituania tamin'ny alalan'ireo balona hoy ireo tompony andraiky mpanjakana Litaniana. Vokatra izany manko dia nakatona sistany efa horotokom-bolana izao notsopahan'ny gouvernement Litaniana fa averina hosokafana ny sistany Medenikai sy Salenikai omaly alarobia dia nisokatra ny sistany tahorian'ny fifampidinian'ny faditseranana rotonta hanamorana ny fiverenan'ireo fiara be mpitatitra entana misy 2,000 izay nikatso tany amin'ny faritra ilany noho ny fikatonan'ny sistany. Karazana fisolokiana no andikan'ny filohan'ny Belarusia ny fanakatonana ireo sistany ireo ka nampangaina ho karazana famakinady amin'ny firenena ny fihetsiky Lituania. Nampitandrina moa i Lituania fa vonina hanokatra indray ny sistany raha toa ka mbola mahita balona na drone misidina amin'ny faritry ny lanitra izy ireo. Ny karazan-kazo Socrate Exoriza ny vato mandeha nefa tsy misy manosika ary lehilahy breziliana manana fahasembanana amin'ny lohany ireo indray no afakely entina amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity arahoary. Karazan-kazo hita any amin'ny faritra tropikaly ao Amerika Afovoany sy Atsimo ny Socrate Exoriza. Fantatra amin'ny anarana hoe arbre qui marche na koa palmea echas ity hazo ity satria lava faka ka misandrahaka any ivelan'ny tany miorina manodidina amin'ny vodiny. Ka nahatonga ny olona hieritreritra fa afaka mihetsika irery. Misy azy ireo mino fa afaka mandeha mihoatra ny 1 metatra isan-taona ny Socrate Exoriza. Araka ny lovan-tsofina sy ny tantaram-bava maro. Tafakatra hatrany amin'ny 20 hatramin'ny 25 metatra ny haavon'ity hazo ity ary 10 hatramin'ny 12 cm ny haben'ny vodiny. Mitsangana sady vaventy ny fakany ka antsoina hoe racine echas izay mety hatrany amin'ny 2 metatra ny lavany ary atsasany hatramin'ny 7 cm ny sakany. Misy prematuris mipopotra toy ny tsilo madinika ireo fakany Socrate Exoriza. Zavaboary mampitolagaga hita ao Rastsaq Playa Andelph Valley any Californie ny Silent Stone izay vato mifindra ho azy mihetsika tsy misy manosika. Araka ny voalazan'ireo paesiansa dia nisy dingana telo mifanampy mahatonga ny fietsehana. Ny dingana voalohany dia tsy maintsy misy rano miparitaka manarana ny tany ka mangatsika ary mamorona takelaka ranomandry manify. Ny faharoa, mamaky sy manosika ireo takelaka ireo ny rivotra ka mivezivezy eny ambonin'ny tany leny. Ary ny fahatelo dia malama be ny tany ka rehefa manosika ireo takelaka ny rivotra dia tarehan'izy ireny manaraka ny tany ireo vato. Noho izany, ny takelaka ranomandry miotsaka entin'ny rivotra no mampisosa ireo vato izay lasa lavitra be eny amin'ny tany maina. Manana fahasembanana tsy dia fahita firy Claudio Oliveira, lehilahy breziliana 7 taona mivadika ny lohany izay aretina antsoina hoe afrogriposis. Tsy nanantena azo velona ny dokotera sy ny fianakaviany teo am-pahaterahany.
nasampinaza nefa i Claudio Oliveira dia manam-pahaizana ambony ny tenany, nahazo ny diplôma momba ny angano sy ny fitantanana, mpihira sy mandihy ihany koa ny tenany. Manana asa tsara mahavelona azy mivady tsara i Claudio Oliveira. Tapitra ny fampilalana vaovao tonga klasy tombo avy ankatrana firenena nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rano pitso indray amin'ny ora mahazatra. Veloma toko.